Saudara amat pufuluna me fitiriana le raba ke premisma me na raba wan ko fantanina mtabata wan ministera ni ambufu ministera fitatan ambula ministera ran satria resika jiu saram isti foluani ya de ministri ni ambufu de resika kontrak amreu kamacerna dan jirama rawa taka ni kontrak bakil fantatai dia ni puissance installée nous avons vide. Nefa ni ambu karni central zai avia un fournisseur materia ci mamo rawa ka we 20 megawatt ni installé zara mo ka 5 megawatt zuri da fami panosolaire. De aller aux arrêts de pénalisation tout zai honorer le contrat de naton vous avez chazu bana de contrat de no bana uti. Right. Farua mkasken le resa kapanu remotunista cis bateria berapa no peta kalau ni nampak terzaka misa cis bateri tu kita risa dan dia ngufu jika saya remotunga ni ambil persen gini cis jernal kan vokan masam tu cis jernal kan dia atau cis inna de lasa no hibrid cis jernal na terus mana kan saya kas kenyewe menore dressma jiramati nara pika bazao jiramati tapi kalau bazao menore dressma boleh cita-cita bukan menore dressma manau saka bobonena la société anonyme le jirama zane chaine tu panga mise le comité de redressement atona to le reseka fi badia ne vetiam le na la société anonyme ce n'est pas ça Jérusalem ya fao dokto na so ami na relis de mfani se kadek kazande ulare manau trope na leo de matiak to le fazakana de trope zane ke diga dinterka tumbarte le avem velan matanza resa ka ordonosa usapkan 024 ambe société anonyme usant la jirama mo service public natona le 2014 014 donc la société commerciale neni zan nunam le centrale le jirama ramatu misli kita tanambul veja bula anto banareu tusa jirama ni wa vatte société anonyme sa mit de to jirama de yin de tusale lega za sama gaga wana tenis mitayatika ana neresa we vidin sara lernar 1200 reala ligdana jirama sara lernar de fournisseur nefika vatra 940 reala matia tola ndava sa normal jirama ram ni terni mitayatika ati amlewe resaka kita terna lai 60 ton sa 5 megawatt de tomas mangata kan ministri kita terna sing ministri travaux publics anau engagement ramani balala ni de miala na reu to sa ditone de telembre complica vile a tachio ale fas vita tachio si fasio jirama ma tunista awala mo zanchi makani jirama si fasio ko mera ministera de sikila mena le bulan konto bana le tusa jirama asa vokel kaskeni nisto kita tanabul dere saka konto bana tusa jirama sin dalo le fi jema to mena antane bula des ristuna no batvi mantu $43 millions ali abat via ci sarà la 60%, 30%, 10% di so che può fanzakan averen bulane ambe commune concernée c'est région resaka matarai lai indicò na tia asaboa de batu ministre da terra aba kama premise so de lan kono ora ki gouvernement lo mi mette no premise sa ci tiene is ambe haya di magati la cosa fatto per tutti men sai fusi solo sotra le batufona men fitenenana atirna miaraba sy arfenitra zay fanoetina teo ary matu prime ministre le bien gouvernement fito taona zay no nitatana ny gouvernement androany 20% ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fanatrana lalina hono ny malagasy ny banque mondiale no mamoaka an'izany ny 20% ny vahoaka dia mena ao ambaniny atao hoe saut de pauvreté ny influençant antsika androany na ny fiakarany vidim-piainana 10%. Banque mondiale no nazahoantsika ny taremarika dia mato prime ministre sy anareo mpikambana ny gouvernement mahanitra ny malagasy mijaly ny vahoaka malagasy mafy ny zavatra iainana mahafinaritra ny maheno anjary fodrafitrasa rehetra zany
fandroany Andriamato Prime Ministre ny malagasy minambary ny telo lasa indray sisa. Ny fanontaniako dia tsotra ihany, inona concrètement plan reto ministère tsirairay avy amin'ny andraikitra zay raisiny amahana farak'izay aingana izao fantrano vahoaka malagasy zao. Ianareo ve manaiky mametram-pialana, ianareo prime ministre, ianareo ministre izay mahatsapa fa tsy mavita ny devoiranareo amin'izao fotoana zao. Ny antony dia tsotra ihany, ny vahoaka malagasy no napindrana fahefanantsika. Tsara ny fotodrafitrasa fa raha mahantra ny malagasy tsy afaka andeha ho any amin'ny hôpitaly, tsy afaka hanao baolina, tsy afaka ho any amin'ny hôpitaly manara-penitra, koa dia miangavy a Andriamato Prime Ministre mba mpitao amin'ny filohan'ny Repoblika Hajaina aok'izay ny fampanantenana vaovao fa aleo aloha tanterahana ny mbola tsy vita teo aloha tompoko. Ary farany ialaovy Andriamato Prime Ministre sy anareo mpikambana gouvernemanta vonona idilina aminay vahoaka fa raha tsy tafavoaka isika ao anatin'ny tenim-bolana faharotia dia andao ifapitsodrano isika sy ny vahoaka nanome fahefananareo. Sebokotany ny vahoaka dia maniry ny anoloana ny Sebokotany. Misy ny décret 2009 890 acte réglementaire izy io, tsy afaka kitianay miangavy izay tompoko. So dia afaka kitian'ny gouvernemanta alao vidinina ny Sebokotany raha mahatsiaro tena ny fitondràna ankehitriny fa mambahoaka sy tiam-bahoaka dao fiditsika ny Sebokotany ahitana ny tena fitiavan'ny vahoaka eny fotony satria reny ny mampandroso. Misy tena ny raham-bahiny alaiky ny co-gestion na ny fiarahantantana amin'ny zepatra avy ny fanjakana malagasy afaka valiana mahitsy. Raha matoa ministre ny vola sy ny teti-bola nahazo vola 28 millions de dollars avy amin'ny fivorian'ny fokasy izay fivorian'ny Sinoa sy ny Afrika isika tamin'ny septembre 2024. Tsy ao anatin'ny LFI izany lasa izy io vola io afaka ampifantarina ve? Azonareo asehoana pabe maso ve amin'ny vahoaka malagasy omena ny mpanao gazety ny contrat izay natao tamin'ny base toliara sy ny cahier de charge. Farany ministry ny fahasalamam-bahoaka dia betsaka ny fitarainana izay ataon'ireo mpiasan'ny fahasalamana. Anisan'izany letsika tamin'ny 20 mars teo nogadrainareo ny mpitarika miangavy izay ajotsy ny mpiasa. Delestage zany ny vahoaka tsy resaka intsony izay miangavy izay mba jirena vahaolana raha vonina ny atao Antananarivo sy ny solombavam-bahoaka rehetra ka sikana fensoa vonina hitaky ny vahoaka malagasy hoe nandalambe tsika anongana ny ministre raha ohatra ka tsy mahavaova ny olona ny delestage. Sotra ny solombavam-bahoaka atsika izao dia omentsika fitenenana ny solombavam-bahoaka